voalohany aloha dia miondrika mpanajana eo amin'ny nahalasana-ny filohan'ny otrikafo Rajona Andrianjaka fanomezam-boninahitra azy manaovana an'ity resaka amin'ny mpanao gazety eto amin'ny tranony otrikafo. Tiako ambara eto koa moa fa Rajona Andrianjaka koa dia fianakaviana akaiky dia akaiky mihitsy satria anadandreniko izy zanak'olo mpenadahareta-po izy sy ny reniko. Resaka politika tsika satria mafana amin'izao fotoana zao resaka politika io dia tiako ambara voalohany eto dia tratra indray ny ilainga nataon'ny mpanao politika eto Madagasikara satria Andriamatoa Sisanao vao omaly mihitsy no niteny hoe tsy nisy io niny io izy tsy avy aminay io fa drara no ny fanaraka tany. Za moa dia tsy mitsahatra no manambara foana fa reo communauté internationale dradradradrainy eto tsy mila pisolo vava eto amintsika izy tadio fa raha vao mpanao politika no mitatitra hoe zao indray hono nolazain'ny communauté internationale dia lainga zay. Ny communauté internationale tsy mila pisolo vava rehefa manana hevitra izy no miteny azy ampaibe maso fa anaovako fanamby mpanao politika anazoara fa mandainga Andriamatoa Sisanao dia nisy dia neto mba hafahany mamaly fa tsy rehefa lasa ndray izy hoe nandaingy lery ohatran'izay tamin'ny tetezamita matsy dia mivokisana langy ohatr'izay koa malagasy tamin'ny tetezamita mibaribary reny fa rehefa tsy neken'ny communauté internationale na tetezamita zareo no ny teny mivantana tsy nila pisolo vava tsy nila politika nanao pisolo vava tonga izy dia niteny hoe tsy ekena io dia tsindriko mafy dia mafy io resaka hoe tsy afa-miala amin'ny andro velana io zavatra firon'ny mpanao politika io laingako io fa raha ohatra misy zany teritery zany zareo no miteny mivantana za dia efa miteny mihitsy tsy misy zany teritery avy amin'ny FMI Fonds monétaire sy ny banque mondiale zany fa firon'ny mpitondra ny sesatra amin'izay io tsy io mpitondra amin'izao fotoana izao io fotsiny fa mpitondra hatramin'izay nefa niteny anio hoe tsy afa-miala amin'ny andro velantsika amin'izay matsy izy tsy manana programme tsy manana ninina hoatolotra amin'ny vahoaka dia fa ampiononina amin'izay ny vahoaka ka tsy afa-miala amin'ny andro velantsika dia rehefa tsy mihetsika ny andro velany dia tsy afa-mihetsika tsika dia eo tsika miara mionona amin'ny zavatra lainga be fotsiny mpandainga mpanao politika eto Madagasikara. Raha resaka fifidianana no resahana nanome tolotra telo ny CENI na ozy aroso ny fifidianana volana aogositra le daty moa tsy tadidiko loatra na 20 aogositra zay na inona na ozy tazomina ihany ny daty tafiditra ao amin'ny lalam-pandroenana zany hoe 20 novambra ka hatramin'ny 20 desambra ny fifidianana voalohany na ozy aempotra amin'ny heritaona volana Mai. Zay aloha dia miteny eto ny FMI malagasy mitenako tsy azo ekena ny ampandrosoana ny datim-pifidianana satria nahoana antony be deaibe ary ny antony voalohany dia tsotra mila diovina aloha ny lisym-pifidianana satria ao le alatra be nomaniny rajaon'alymampianina na tonga niny olona be deaibe nefa mimenimenina hoe misy anaran'olona tsy fantatra tafitra ny anaty lisitra andry io zany mila diovina voalohany manadio ny lisym-pifidianana dia mampiditra olom-baovao tsy vita vetivety zany raha zay no atao zay fotsiny no kiantsika ataontsika rehetrarehetra tsy possible ny anaovana fifidianana volana août aminay zany raha nao fifidianana dia aloha tazomina ny daty fa 20 novambra ihany amin'izay ny candidat keliko io zay mbola tsy fantatr'olona indrindrindrindra fa ny olom-baovao satria isy olom-baovao io dia mba hanampitaona izy ampahafantarana ny dina ny vinany amin'ity ndraikitorako ity fa tsy io ezakezahana raha vao ezakezahana io dia ny olona fantatry ny olona ihany mety lany eo tsy azo ekeny zay voalohany zany aloha mila diovina ny lisym-pifidianana faharoa anatin'ny code électoral ihany mila fepetra vaovao anisan'ny voalohany zany mila ferana ny vola azo ampiasaina amin'ny fanaovana propagandy satria nahoana satria rehefa tsy ferana io natao ambony be ny vola azo ampiasaina amin'io ny mpitondra teo aloha ihany no mahazovahana satria ireo no nangalatra nameno ny posiny tamin'nisy teo amin'ny fitondrana dia tokony tenenina tsotra fotsiny hoe tsy mahazo misy mampiasa hélicoptère vola be manao an'izany tsisy olona manambola anaovana an'izany raha tsy efa olona tao amin'ny fitondrana tsy mahazo mampiasa hélicoptère mila
zoviana akaiky dia akaiky ny vola entiny olona ilatsaka candidat amin'ny tindra mitoraka ity zoviana avaiza satria misy olona ao jerenao fari-piainany tsy zarizary nefa izy tapitapika eo dia milatsaka ho fidina ho filoam-pirenena avaiza io vola io zovio satria raha vao mitentsika fotsiny hoe roapolo na mahery ny olona ho fidina nefa folo isan-jatony zay vao miverina le vola ripotsiny ange zany mila zovaina zany iza reo olona name volan'ireo candidat kely reo avy aiza le vola fa maninona io olona io vonona ny anaran'ny volany satria tsy ho averina ny volany omeny satria le candidat hotoanany tsy ohatra ny ray isan-jatony na roa isan-jatony de miresaka an'izay any de ho za hoe amafisy koa ara ny lalàna zay candidat latsaky ny roa isan-jatony ohatra amome sazy atrano aizy na raha ilaina na sazy amam-bola de hita eo ny sponsorny raha mbola volona koa ando vola fanondrony de ataovy ambony be io sazy io hoe 500 millions ohatra raha vao tsy mahazo roa isan-jatony ianao de aloha ifampitany eto am'izay fotoan'izay rehefa tsy voaloanao ny amende 500 millions de francs ohatra dia miditra trano maizina ianao am'izay tsy isy candidat no karamaina hiditra an-tsehatra mba ho ara-dalàna ny isan'ny olona ilatsaka filoam-pirenena eto amintsika izany rehetra zany mbola mila diniana fa ny fehany zay zavatra voalaza rehetra zay zany dia mila diovina koa ny code électoral zay nolazainay hoe rehefa ferana io vola azo ampiasaina amin'ny fifidianana amin'ny tindra mitoraka ity dia am'izay fotoan'izay de tena isy fifidianana madio eto amintsika mitovy ny zavatra entina miady ary ny zavatra entina miady de tsy misy afa-tsy nivina sisa tokony adina vina ty fa tsy adina vola satria le malagasy atram'izay nisy etsi-bahoaka teto nanomboka tany am'raiky amy 7 roa sy roa arivo 7 sy roa arivo ny etahita amin'ny vahoaka nge atram'izay de fa ny mba hiaina tsara mba hiala am'ty fahantrano ty fa tam'ireo etsika reo mbola veriny eto indray vahoaka foana nisy maty fa ny mpanao politika no nahazo ny tompontsoa netin'le etsi-bahoaka tsy nahazo tompontsoa mihitsy ka mitindra mitoraka ty zay miteny hoe alao hijanona amin'ny 4 novambra ihany ny fifidianana raha tokony isy tetezamita ary de miteny zay hoe misy ranga zay misy fikambanana zay milaza fa ny azy raha ivolany itsanganan'ny ekipany de midina trasa mividim-piainana raha ho ala vitina ary izy ty ataontsika atao amin'ny volana me amin'ny heritaona 7 sy roa arivo meo an'ireo be taimbavy reo ary aloha ny fitondrana anaovany azy ahitantsika an'izany hoe vitany sa tsy vitany satria matsy be dibe no teny revon-gadra zany meo ray volana le olona satria nareo atao efa matona ny 5 taona nanao 5 taona tsiraray nisy ary anoatra ny 5 taona tsy hita zay napoka reto be taimbava meo an'le be taimbava ny fitondrana mitindra mitoraka ty zay ny afatra avaty amin'ny FMI malagasy mety aminay raha miaramila mandrainy io de meny technicianna mitindra mitoraka ty fa tsy meny politicianna mena fotoana aloha zay anangananay ny ekipa anay ho matotra fa ray volana itsanganan'ny ekipa io mantsy le teneny FMI malagasy hoe ny candidat ny anao engagement hoe ray volana itsanganan'ny gouvernementa midina sasany vidiny lasantsy fanafody ny pièce détachée vidiny entana rehetrarehetra avy any velany de zay hitondra ny fianan'ny vidim-piainana eto Madagasikara de zay manaiky no fotoana kely zay ho anganangananay tsara ny ekipa anay ray volana avy eo ka tsy midina vidim-piainana tsy midina sasany vidina lasantsy tsy midina sasany vidina fanafody tsy midina sasany vidina pièce détachée avy any velany tsy midina sasany vidina PPN mialy zay natao contrat zay sahanay zay mato ny candidat ny FMI malagasy mbola tsy namianarany zay satria tsy resaka olona io fa resaka hevitra tsangakevitra aloha fa tsy tsangan'olona ny anay fantatray saza fa sahiny io fa tsy akamisana miteny hoe raha tsy vita zany hoe de ahoana nataonareo mato zay sa miteny mamean'io fa metram-pialana mialoha na sa anao contrat raha miaramila makan'io hoe raha ivolany itsanganan'ny ekipa anay ka tsy midina sasany ro zavatra nylazaiko reo miala ho azy zay mato zay sa manao contrat sura zay zato isan-jatony fa vita io satria ditim-panjakana no manao an'io dikan'izany zany raha omeny miaramila technicianna ny fitondrana zay mila
le fiteny amin'ny teny baiko hoe carte blanche na hoe afaka manao didim-panjakana satria didim-panjakana manao an'ilay izy efa nilazainy hatrany voalohany fa raha omena anay fahefana ka tsy afaka anao n'iny zay a zay tsy andraiky io mazava fotsiny anay hoe amin'ity ndray mitorako ity ny tamberina mila mandeha ny amin'ny vahoaka fara zay aingana indrindra zay zany vonina ataovy ara aemory 29 miara io tantara io fividianana io tsy maninona dia amin'ity ndray mitorako ity meo anay ara ny fitondrana ny politika ara-toekarena eto Madagasikara fa vitanay ray volana tsangana nike aminay ray volana midina sasany vidina lasantsy vidina pétrole vidina ppn vidina pièce détachée vidiny entana rehetra avy any velany tonga de midina sasany de zay a ny ampidina ny averiko indray ny ampidina ny vidim-piainana eto Madagasikara zay ihany fa io tsy ampy io a fa raha ohatra lany fividianana lany amin'ny fividianana efa malagasy tsy ampy zato isatony io a fa mbola isy engagement mbola omenany malagasy kio hoe ao anatin'ny roa taona farafahenany de mbola isy ohatr'izay kio mbola hidina atsasany kio a mbola karina zato isanjato indray ny sandam-bola malagasy amin'ny didim-panjakana de mbola isy fianan'ny lasantsy indray mandeha atsasany mbola tsy ampy io zany hoe midina pahefa ny vidina lasantsy mbola tsy ampy zay io lasantsy 20 000 francs io zany hidina 10 000 francs ao anatin'ny roa taona farafahenany mbola hidina 5 000 mbola tsy ampy zay a andratsika mbola manao maka fotoana manao rendez-vous fa mbola izavatra hafa be deabe iseho fa tsy ary tantaraina eto tsy hoampy fotoana raha zay no velabelarin eto aminay FMI malagasy de tokony anao engagement daholo koa ny candidat amin'ity filatsahako vidino filoham-pirenena ity de manao ny engagement io a dia samy manome démission na taratasy mpialana mialoha fa tsy hoe manao engagement de rehefa tsy vitako io de miala tsy voalanao tsony izy raha am'izay fotoana zay fa tokony manao engagement izy dia apetrany mialoha satria tsy ao anaty lalàna na ampidirina ao anaty code électoral zay ko azo atao ampidirina ao anatin'ny code électoral hoe zay manao engagement rehetrarehetra ka tsy mahavita ny engagement nataony dia miala ho azy amin'ny mahafiloam-pirenena azy mba tsy sintsony ny famitavahoaka ny tena marina mantsy reny natondra valy manao hoe azo 4 ela dolo ny gasy raray reny nge tsy engagement fa reny natao hoe fampanantenana pokaty ny fampanantenana reny satria nahoana tsy niteny izy raha tsy vitako io de miala na esory a na miosazy a tsy niteny an'izany raha valy manana heriko io toraka zany tam'le resaka délestage iny niteny izy hoe telo volana fotsiny ozy dia afaka ny délestage fa tsy nanohy ny tenin'izy hoe raha tsy vita io miala na esory a na miosazy a tsy engagement reny fa fampanantenana pokaty amin'ny fitenin'ny baiko mantsy de miteny hoe une promesse n'engage que celui qui l'écoute zany hoe enao ny aigno no nanao engagement fa ho vita io fa izy niteny tsy nanao engagement velively zay mba tonga ny hoe samy hafa le engagement omen'ny FMI malagasy hoe raha fa tsy vita io a miala ho azy satria fametram-pialana efa nomena mialoha de nay zany a io fametram-pialana io nomena mialoha hoe rehefa tsy vitanay manatanteraka ny engagement namenay anatin'ny fimpotona namenay a dia tonga de miatra le fametram-pialana tokony toy zay zany a no takinao amin'ny code électoral koa raha ilaina manao engagement mila manao engagement fa tsy hamita bahoaka ntsony zay resaka ilatsaka filoham-pirenena mila vina mazava zany zay mila engagement mazava mila fempotona mazava de samy miteny hoe rehefa tsy vita io a tonga de manakery ny fametram-pialana io a de resaka sandam-bola nidina 9,900 6 000%. Na tonga ny fiakarany vidim-piainana tsy misy afa-tsy ny sandam-bola raha raisiko amin'ny solika fotsiny io a vidina lasantsy zao am'izao fotoana zao 20 000 francs ny 1 euro 20 000 francs zany hoe takalina 1 euro ny vidianantsika lasantsy le vidiny lasantsy any velany tsy azotsika fehezina tsy tsika no afaka mifehany iny 1 euro foana indry fa rehefa tonga eto le takaliny am'izao fotoana zao 20 000 francs iny ny azotsika ovana akaritsika zato isazato ny sandam-bola malagasy de ny 1 euro ny takaliny tsy 20 000 fa 10 000 1 euro ihany no ividiananao azy any velany takalina 1 euro ihany ny amidiananao tatoerana fa am'izay fotoana zay ny takalina 1 euro 10 000 francs de lasa 10 000 francs io raha mbola mila fanazavana akoatran'izay nareo de averiko indray ty hoe ny andohan'ny sandam-bola malagasy 1 franc français ariary folo tam'y vola malagasy ariary folo raha io no avadika euro satria mbola tsy nisy ny euro tam'izany de avadika euro fotsiny io a dia ny 1 euro a 5 sisy loso ariary 328 francs malagasy raha ataotsika hoe aty tsy revindrara fa mety zavatra tokony nisy raha ataotsika hoe ny mpitondra rehetrarehetra ny fanesatra am'izay
tsy nampiana ny santambola malagasy fa io santany io foana no tazomina hatramin'izay ary azy natao malalaka mihitsy zany a tsika miteny zao zany a 328 francs na 580 sisy loso ariary ny takaliny 1 euro dia am'izao fotoana zao takaliny 1 euro ihany namidianana ny solika ny lasantsy de ohatrina ny vidianantsika azy 328 francs litre dika zany le santambola na tonga ny vitim-piainana niakatra ohatran'izany ny ppn ngera ataontsika hoe menaka vidiana ohatran'izay ko ohatra hoe eo amin'ny tsy haiko 20 000 francs ny litre sa 25 000 tsy lavidavitry ny 1 euro takaliny 1 euro iny 25 000 fa rehefa rapitso hoe takaliny 1 euro tsy 25 000 fa 12 500 midina 12 500 litre lasantsy zay foana io satria tsika manafatra an'ireo avy amin'ny velany fa nitanjo ny FM malagasy ao anatin'ny roa taona mahaleo tena ara-tsakafo tsika eto Madagasikara zay koa nitanjonay reo rehefa mitsangana ny ralany somatsara ny FM malagasy aka engagement daholo zay ho ministre ao tokony atao ohatra nge zay andray fahefany eto amintsika fa tsy tokony ifandrombaka ny 2 milliards ividianany an'le toerany fa ny anay a ny tompony andraikitra lehiletra de anao feuille de route makany amin'ny malagasy miteny hoe zara ministère an'izao afaka roa taona mahaleo tena ara-tsakafo tsika raha vao tsy tafitra anatin'le lalana makany izy tonga de miala fa tsisy akiandriandry eto tokony ataotra zany a zay araka aminay fa tsy tonga tsy ho mamaika eto aloha de tsisy an'izany hoe ministère de hovidim-bola tsisy an'izany tsony ary olom-baovao daholo a miaraka aminay fa tsisy olona fatabahoaka am'izao fotoana zao zay aloha de aoka zava koa zay ao anatin'izay hoe mahaleo tena ara-tsakafo zay ina zany ny zavatra hitranga akoatran'ny famokarana de ny fanodinana azy koa satria ina durabilité alimentaire ka le sakafo tsy inona raha eto toerana tsy de mila an'izay hoe avadika fa ny voatabia rehefa misy mandray aingana de aingana tsy olo zao mantsy ny olana iakatra zao voatabia ny fianaratsoa problème andrareo izany isany nividy azy ka raha vao tsy misy mividy aingana iny de maty fa ny fiandrasana an'le olona nefa le olona manodidina an'le tsena nona daholo fa tsy manambola ividianana voatabia de lo le voatabia fa ny tiako teneny hoe rehefa voky ny malagasy de tsika anangana ny atao hoe industrie agroalimentaire zany hoe mamadika an'ireo vokatra reo ho azo tazomina lavitrezaka zany hoe manao boîte de conserve ty na ny jus langue conservation zay efa misy am'izao fotoana zao fa rehefa am'izay fotoana zay tsika eto Madagasikara nge azo atao hoe tsika ny no anondrana entana na grenier à blé fiteny azy amin'ny teny baiko itsika no tokony afaka manome sakafo ny zone océan Indien rehetrarehetra sy ny Afrika atsinanana rehetrarehetra iny vitatsika zany rehefa miakatra ny vokatra dikan'izay mila ampina ny tantsaha ampiakatra ny famokarana zao mantsy raha miteny an'le tantsaha le mpivarotra voatabia ohatra le tantsaha manao voatabia mahatonga atsika mandro tsy ampy ny voatabia anareo fa akaro ray fa torahan'ny olona voatabia anao fa manao ohatrizay daholo nge vokatra eto amintsika ndreo mandeha nare tamin'ny haino manjery hoe niakatra asy izay na voanjobory na tsaramaso 24 000 tonnes problème sady vao miakatra hoe 24 000 tonnes zany amintsika mety eo be de be amiko zany tsisy dika nefa le olona vao hoe 24 000 tonnes de aiza ary ny amarotana an'ireo any ny olona nefa zany teny hoe 24 000 tonnes avadio kilao fa 24 millions de kilos tsika nisa Madagasikara malagasy 24 millions zany hoe ray kilao isan'olona anatin'ny taona zavy de ampy tsy ampy be de be fa amitsika le izy be de be satria nahoana tsisy andray le vokatra za olo iteny tsy ampy be de be io a raha vokatra ray no 24 000 tonnes fotsiny ndre mandeha isa taona ny gasy tsirairay ny vidy azy tsy ampy dikan'izany mbola mila karina io famokarana io fa alohan'ny afahanao mampiakatra an'le vokatra mila amenao fahefa mividy aloha le malagasy hividy an'le vokatra zay mahatonga an'le FM malagasy hoe fahefa mividy no ilain'ny malagasy io aloha fahefa mividy izao no ilain'ny malagasy tsy misy afa-dy zay ny vahaolana voalohany eto zay mahatonga anay hoe raha zay manangana ekipa raha ivolany itsanganan'ny ekipa midina mividim-piainana midina tsasa mividina lasansy midina tsasa mividina fanafody vidina ppn vidina pestasy avany velany midina tsasa ny vidiny entana rehetra farana avany velany de io nitarika fiainan'ny vidim-piainana rehefa tsy vidy zay a miala ho azy zay anisana tonga nampiakatra vidim-piainana koa ve le vola vaovao roa alina ariary le vola vaovao roa alina ariary de mea rehefa mahainao an'iny satria mampalelo le malagasy tsiny a no mitarika vidim-piainana iny nge ny vola nge manametatra ny vidim-piainana fotsiny raha taloha zao nresantsika nisy be ambony indrindra 5 000 francs legala ozy ny fiantsoana azy satria sary ny galenity teo amin'ny 5 000 francs iny 5 000 francs zany a
raha metarytsika amin'ny vary aloha voalohany nazahoana gonim-bary telo satria gonim-bary teo 1500 francs teo a 1500 francs satria ariariana ny kilao amin'ny vary 10 kilao ariariana ampitombona 10 kilao a 300 ariary ny gono ray ny gala zany nazahoana gonim-bary telo zay natao hoe 700 dia mbola namerenana ariary 100 ary tamin'izany a nisy mibiana 5000 tsisy menomenona ny olona raha am'izao fotoana zao zany tenentsika tokony isy billet azona gonim-bary telo mbola misy miverina raha gonim-bary telo ange ataontsika hoe 10 000 francs kilao ohatra zay nge ny 4 millions raha 500 000 ny gonim-bary zay 4 millions 1 million 500 000 tokony isy biana 1 million 500 000 zany tsy tokony taitsitsika metarina amin'ny lasanjy ray tamin'izany ariary folo ny vidin'ny lasanjy ny 5000 zany na ny arivo ariary nazahoana lasanjy 100 litatra tsisy menomenona ny olona normal nisy ny billet arivo ariary raha tokony isy zany zao ny billet azahoana lasanjy 100 litatra 4000 ariary na 20 000 francs ny litatra ny lasanjy ny 100 litatra zany 2 millions tokony isy billet na 2 millions zao tsy tokony matahotra tsika io resaka billet efatra arivo ariary io 100 000 francs fa ina ny azony io e vary 10 kilao e maninontsika matahotra billet azona vary 10 kilao fotsiny ny ena ray kilao zao no 60 000 azahoana ray sasany dia maninontsika matahotra billet azahoana ena ray sasany le fantrana matonan'izay rehefa ampidintsika ny vidim-piainana nareo ndray nitaky ny vahoaka ndray nitaky hoe avy reny le 200 000 fa zay tsy mila vola be deabe anty-aposy rehefa mba hividy entana mandeha ho azy io a rehefa midina ny planche à billet na création monétaire tsy avy amin'ny fanatotana vola de toute façon io resaka hoe sady mandeha ny taloha ny mandeha ny vaovao tsy faiza amin'ny tatana tsy mahay nininona leo mpitondra zany hoe mozoviana fa antrondrova antsika raha mahay izy ny atao hoe planche à billet na création monétaire tsy avy amin'le fanatotana vola akory taloha ny fangaro ny fanatotana vola sy ny création monétaire satria nahoana taloha tsy nisy ny carte bancaire tsy nisy ny virement électronique fa rehefa hividy entana ianao na mitrosy ianao a dia tsy maintsy manatotana ko ny banque taloha zao a tsy izay tsony ny fantenany zavatra dia nijanonao tsaintsika le mampifangaro ny fanatotana vola sy ny planche à billet na création monétaire le planche à billet na création monétaire nateraky ny fampitrama amin'ny banque vola olona ray mampindrana vola izy zay no atao hoe création monétaire zay no atao hoe création monétaire satria izy mampindrana vola tsy ananany tsy manana n'le vola koa izy ampindramina fa afaka mampindrana avy roeny izy na avy telo eny ny vola ananany zay mahatonga an'le zay le planche à billet na création monétaire am'izao fotoana zao io a raha izy koatra hoe ny zavatra misy any an-dafy satria création monétaire io misy raha zao tontolo zao e raha teny olona anakiray zay anao création monétaire zay olona tsy mahay nininina izy satria zao tsika miteny zao mibanky efa manao création monétaire tsy mibanky eto ihany fa mibanky manerana an'izao tontolo zao efa manao création monétaire satria mampindrana vola tsy ananany izy amboniny vola ananany fa ny any ampita no anazavana azy tsara hoe tsy hifandraisan'le fanatotana vola sy ny planche à billet taloha na création monétaire ankehitriny tsinona afaka mampindrana volana zao banky anakiray a hividiananao trano ny antaovanao le trano virement électronique mandray karama ianao a virement no andraisanao azy mividy entana eny amin'ny shoprite any an-dafy na le Carrefour reny carte bancaire no antoavana azy misy fotoana ny olona any an-dafy anatin'ray volana tsy mahita vola lela vola na indray mandeha aza satria ny zavatra rehetra na cheque na carte bancaire na virement nandeha zao nge tsika any an-dafy nge na andeha hisotro kafiary ianao a manomboka amin'ny 1 euro dia mandray carte bancaire ny any an-dafy midika zany ny any zany tsy manatota vola manao planche à billet izy mety manao planche à billet izy mety manao création monétaire izy fa tsy manatota vola izy na iray ambilanja ary zay natao koa izy hoe asa fangaro a ny planche à billet sy ny création monétaire asa fangaro am'le fanatotana vola fa mahatonga an'le vola vaovao sy le vola tranainy mbola mifangaro tsy normalina nge fa io tsy faiza amin'ny tatana